Manatsika ny taranja baolina lavalava dia omaly sy androany tanterahana teny amin'ny kianja makiandro tapenaka ny rugby hoan'ny sokajy vehivavy lalaovin'olona 7 izy io izay narahana fanentanana iarahana amin'ny tanora garan'teen ny tanjona tao anatin'izy ity dia ialana amin'ny voaka tsy nirina sy ny fanambadiana aloloatra ho an'ireo mpilalao rugby vehivavy ka dia nambarana zareo avy eo amin'ny tanora garan'teen fa dia tratra ny tanjona ary ny antefa tany amin'ireo mpilalao rugby vehivavy tokoa ny hafatra tian'izy ireo nampitaina. Ho anareo tanora garan'teen azo lazaina hoe tafita ve ny hafatra tiana nampitaina tao anatin'ity hetsika ity? Ie, ho anay tanora garan'teen dia azo lazaina hoe tafita soma tsara ny hafatra satria hatramin'ny omaly nisy ny trano hevy izay nisy fitiliana momba ny VIH sida dia nisy hafatra nampitaina koa teo dia nisy nandeha ny fanentanana maro karazany izay mitohy amin'ny andro faharotsika androany dia tena tafita ny hafatra ho anay. Inona moa izany le tena hoe hafatra nampitaina, inona le atao hoe fanentanana nomena n'ireo ankizy? Ie, ny hafatra nampitaina moa izany dia hoe tsia voaka tsy nirina sy voaka loloatra. Izay ny hafatra nampitaina tamin'ny alalan'ny fanontaniana sy ny valiny dia tamin'ny alalan'ny fanadiadiana amin'ireo tanora izay tonga tetỳ toerana ny fomba nampitana izay hafatra izay. Dia ahoana ny fandraisan'izy ireo an'ilay fanentanana? Ie, ilay fandraisany azy tsy ndana sarotra satria zavatra efa fantany ihany ilay izy fa raha misy zavatra tsy izany hoe diso tany anatin'ny eritreritry ihany izay no nahitsy satria ilay izy zavatra efa fantany amin'ny fiainana andavanandro ihany fa mila fanampiana fotsiny izy ho fanatsarana an'izay fandraisana fanapahan-kevitra izay.